amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatranotsika ny amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoanatsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ho ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahosoa TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahosoa TV Yava Yahosoa TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay. Ny chinois zany dia Yava Yahosoa TV chinois. Reo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahosoa TV malagasy. Afaka mahita ny ino moa zany ny fandarana ianareo. Avelantsika aloha zany dia arikivavaka metraka amin'ny telo am-pelatana Tandrombato Yava ho voninahitry ny ranomasina iarivavaka atsika. Saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina. Ilay andro ny fahamaliana fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Taio izao teny izao dadamala Yayava, aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampelantananao ny teny izay ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadamala Yayava amin'ny anaranao Yahosoa naovana an'izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo raha fampianarana indray ny ambassadeur-n'i Yahosoa Eliana mandroso tokatranontsika eny amin'ny teny ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mahafany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka, be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana antsika fa atao avy SMS ny izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98. Ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota, iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manaradia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Atỳ izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany zay ilay mpanaradian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny no ny fa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko hoe tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fampirezidan repoblika raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andravan'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko e. Andravan'izany mihitsy ny raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona 2 na tsipitsipinyny eny amielo zay. Ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amielo any efa sy tonga saina dia anareo ny anareo fa anjarako ny mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay 2 arivo taona zay efa be loatra zay
na tsy mpindrentany amielo zay de tsy tenako tara kosa tara rosa natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fatongavany Eliazy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy zay satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma hiambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirak'olona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lady avy areny indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny ely hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy no resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika izany dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho le jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho Jésus nareo satria ireny ana mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanario sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho any filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako alolo hoe zatra tena mahavariana nge zany sany zany hoe ahoana tokoa hoe ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany any ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany any ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany hanao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany hanao ratsy novi tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo lahy daholo zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo aloha lahy zay dia avelako rehefa avy eo indray dia miverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devolo manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenin'ilay Andriamanitra marina fa zany no fampidirana ataony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny antony dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao no lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehan'ny feon-demony ny teny izy zao tsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratran'ny olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovolora rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsy an'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky amonanao teo dia tsisy eo tsony tompoko tsy nisy nanameloka anao va dia tsisy ozy izy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsy raha fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Mba jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andiny fa Jaona 9 andiny fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Ahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ka rehefa nitraka Ahosoa dia izy taminy, raha vehivavy aizy ireny, tsy nisy ny nameloko anao va? Ary izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Ahosoa, za koa tsy manameloko anao. Zay ilay hoe le famindram-pony mandeha voalohany. Dia izy hoe za koa tsy manameloko anao. Ary aorianan'ilay famindram-po amin'izay na le fanadiovana, le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny Ahosoa hoe aza manota intsony aorianan'izao zahatra niaonanao tamiko izao, aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay ilay hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Ahosoa le fanadiovany. Aorianan'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy koa zany manontany foana. Fa rehefa avy eo mifona indray dia manontany ihany dia mifona. Jerevantsika daholo aloha zay melona tongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamba mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valiteny ny devolo miteny hoe mahazo manota, fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio zay miaraka aminao zany, manao iza ilay miaraka aminao. Zay izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5:5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Ahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy. Dia hoy izy taminy, ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Izao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha sa teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy hoe tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona voalohany, dao ndraiky tsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirana antsika indray amin'ilay Jaona voalohany 1 ato indray tsika fa ity ny fihafenan'izy menakavy. Ao amin'ny 9 ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fihafenan'i Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny hafenany. Jaona voalohany 1 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay. Dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io faran'io tazomy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota ony araka ny tenin'ny apôstôly John. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly John tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny zao ary mitony kitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i John no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Yehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany John zany nanohitra ny tenin'ny Yehosoa le hoe aza manota intsony fandrao anjoanao ny ratsy noho teo, ka i John indray no miteny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny zao. Ary mahitsy be ny tenin'ny Eliafa tsy sangina mihitsy izany teny zany. Any amin'ny elo John na hoe Ioanan. Satria navita nanohitra ny Yehosoa, ka zay manohitra ny Yehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Yehosoa, satria ny tenin'ny Yehosoa dia tenin'ny dada Yahva. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Yehosoa mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny John nareo, satria nanohitra ny tenin'ny Yehosoa. Satria ny tenin'ny Yehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i John no nampanota anareo, miara-mitsipy amin'ny John any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay John zany na tia lalanao, fa i John sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Yehosoa zany John zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Dia any amin'ny elo tahaka ny rehetra rehetra. Dahora jerevantsika ary lefa andeha an'ilay teny azy. Inakena tonga ny John ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Yehosoa. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famojeny Yahva sy Yehosoa. izay toriana mba satorina Yehosoa zady aha Elia. Yehosoa no diraina tsalofa mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro. Famidera ny Yehosoa dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yehosoa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yehosoa ilay tena marina. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yehosoa izay nitoriana ambasadorina Yehosoa ziady a Elia irery ihany. Ny fahefatry ny volana mars ao avy zao ary tena fety be manetriketrika Ety amin'ny fohy be mifanjakana Yehosoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io, tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yahva sy Yehosoa. Kutungava taola